Salama tsara daholo tsika rehetra musicien indrindra fa ho antsika basiste. Androany tsika hianatra teknika fomba fitendry an'ireto gamme anankifito reto. Misy karazany maro dia maro tokoa ny gamme, eo amin'ny mihoatra ny 200 eo fa ny zava-dehibe dia izao mila haintsika mampiasa anazy. Amin'ity vidéo ity dia atoroko anao ny karazana gamme anankifito sy ny exemple omeko anao mba ahafahanao mahafantatra hoe ohatran'izao ny tokony anaovantsika pratika an'izy. Voalohany indrindra gamme efa mahazatra, gamme diatonique majeur na hoe gamme majeur. Ataontsika tonalité de do, misy karazany 12 ny tonalité fa do aloha no raisintsika. Dia amin'ny alalan'io gamme diatonique majeur io no ianarantsika ny gamme sasany anankifito. Tsy mahazo misous-estime zany tsika hoe zany koa ve dia fitana inininy na hianatra jazy ary tsika dia miainga amin'io ny étude atsika. Ataontsika chiffre aloha le izy hoe do, première note, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième note. Ok, iny fanaovantsika mélodie raha misy mélodie simple no ohatra hoe ianarantsika anaovantsika indray mélodie mahazatra ny sofina reny. Arakarak'izay itiavanao anazy, ohatra hoe manao rythmique majeur zao tsika ohatra hoe ao anaty gamme diatonique majeur zay. Gamme faharoa zao gamme mineur. Gamme mineur dia lasa mivadika mineur indray le do eto, do mineur zany. Fanaovana mélodie somary feokira mampalahelo, reny feokira dramatika reny. Gamme fahatelo indray gamme pentatonique majeur. Ito fanaovana rythmique, fanaovantsika funk, fanaovantsika gospel, miasa be ny gamme pentatonique majeur. Ohatra hoe ataontsika rock koa mety. Ohatra an'izay. Iny moa tonga dia adikatsika eto amin'ny majeur eto fotsiny. Iny tsy satria miditra 4e note tsika, tsy pentatonique intsony izy amin'izay fotoana izay fa copie tsika teto izy dia ohatra an'izay. Dia afaka atao any amin'ny sol. Zay ny amin'iny. Fadimitsika izao gamme de blues. Ito fampiasa be rehefa anao improvisation tsika, somary ohatran'ny mivalana le izy ao anatin'ity fa tonga dia tadidin'ny sofina nefa. Ohatra tsy voatery do ihany fa afaka atao any amin'izay tiantsika anaovana anazy. 1, 3 bémol, 4, 4 dièse, 5, 7 bémol, 1. Ohatran'le hirany Jaco Pastorius zao common. Maraparana anazy gamme fahenina zao harmonique mineur, ohatra zao le izy. Mitovy amin'ny gamme mineur ihany le izy gamme diatonique mineur fa any amin'ny farany misy any 7 iny. Le tato ambony fotsiny adika ato. Atoroko anao hoe ohatrany ahoana moa fampiasa an'io. Ohatra hoe tsika zao raha ohatra ka fezintsika amin'ity le fanazavana rehetrarehetra tamin'ilay gamme sasany teo dia ohatra hoe amin'ilay mélodie an'ilay hira tanindrazana malala iny, ohatra hoe iny zao misy zavatra be dia be ao anatin'iny. Voalohany aloha ohatra hoe anao pentatsika ito zao penta zao zay satria 1, 5, 6 zay tapahana le izy, tapahana teo fotsiny. Dia avy eo diatonique zay zao diatonique atao. Rehefa misy 4e note le izy dia diatonique zay. Penta, ré, mi, fa, sol, fa, mi. Dia eto amin'izay mineur harmonique.
Ito indray accord majeur 7 satria eo amin'ny faly izy dia aveo asiana tierce dia aveo asiana quinte dia aveo pentatonique. Raha ohatra manao accord zany dia ré majeur 7 le eo. Ny amarana anazy dia mixolydien hito en mode fa afaka atao gamme ihany koa. Manomboka eo amin'ny 5 sol la si do ré mi fa sol. Io dia rehefa manao accord majeur 7 tsika dia afaka mitendry amin'io tsika. Ohatra hoe ohatr'izay. Zay ny vidéontsika androany. Raha liana ianao hiditra lalindalina momba an'izay teknika izay sy fomba fampiarana an'ireo leson'ireo dia manasa anao andefa WhatsApp fa vonona ampianatra anao. Ny ao amin'ny cours en ligne tsy hoe andefasana lesona fotsiny ianao fa ianao manao pratika dia alainao vidéo izy dia alefanao aty amina jereko ary tsaraiko ilay fomba fanaovanao anazy. Mihoatra lavitra noho ny mianatra mivantana ny cours en ligne. Maro sika efa nahita tombotsoa amin'izany fa torinao izao raha vonona ianao.